atolotry ny Viva Radio anao mandritra ity herinandro ity. Biby tsy fantatra anarana. Tantara nosoratany Isaac Safira sy Itok Gerard. Mpilalao ny tantara Petra Obelina, Faly ary Leva niaraka tamin'ny Sofaniry ary Fifi. Ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Pak Sarano Arvony. Biby tsy fantatra anarana. Tantara no totosainy manimbotra. Anio no andro faharoa. Kahoana fandinihan lazy? Malasa sainy? Raha azoko tsara nge zany dia resy lahatra amin'ny fisian'io zavatra sa biby nosoratany dadabe tao anaty journal io lahy andra mitantaraina amin'izy telo mena dange raha sy ngamba aloha izy ireo hoe zany ve tsy dia sainy hoe zany hoe hitady zany ny tena nandrisika ny lahy sy hitarian'ny lahy ho any ka zay ny tantarako azy amin'ny lahy amin'ny mampiraita-po antsika fa tsy amin'izy telo mianata oromosaina ahoana zavatra sarotra inona sy tsy hay akory raha tena misy ohatran'izany ve no andehanana ny lavitra be any dia ahoana ho izy telo menadara fantany fa hijeran'izany ny tena atondiantsika any fa tsy hoe hizahatany akory ka sady mizahatany angesika no mamantatra an'le izy tsy hitako izay olana amin'izany raha tsy misy moa dia efa nahita ny labola tany avaratra zany tsika dimy mianatako dia ahoana indray raha misy manjoa antsika any ka averiko ihany fa tsy tany ohatran'ny tany rehetra nge ho any any donc raha afaka fefanandray précaution rehetra raha sanatrika misy mahazo antsika any misy tracker GPS anjety andehanantsika sy ny portable ampiasaintsika ka raha toka tsy hitan'ny GPS elaelontsika dia misy ekipa ikorapaka avy hatrany manavitra antsika tena enjana indray zany marina mba marina mafy lesa raha misy anaiky ho any izy telo menada hoe raha zany zavatra zany ny fantany indrindra moa fa karenina sary tahotra be io tsy misy anjoantsika zany ho any sady alaminona nga ny sainy lava sao dia asaro-pisainana anazy telo mianada ny firahirainy lan'izany io endray arako mitady sino hoe jet privé tokoa nandehanantsika makany amin'izany toeran'izany tena zanaka teba marina nareo lareto ka zao misaika raha tena no nitahotrako aza mba katahotra ihany enao kosa mba azana lalantsony kosa le izy ro mahery iveriny eo indray nge io mangina akory manaika fa inona tsara tokoa ny asan'ny ray aman-dreninareo reto raha tsy mahadiso hoe eny tokoa ampandraraha izy mivady raha ny fahazahoako azy hatramin'izay asy dia arako loatra hoe fandrarana inona fa dia mpandrara sady mandany vola ihany ny lisany za kosa lesa ro mahery malasa saina ihany makoko tena bobo engely ty zany hoe lolovin'ny lisany zany na nio fa nity jet privé ty fotsiny aza ve iza milaza milafa ho fainy ty ka andro zareo mihitsy angely izy ty jet privé ty moa zany isiko raha za lisany aloha tsy mandany andro mibosy zany tsony ilaina foana kosa lisa ny fianarana tsy mety loatra zany hoe mety hatra ny ray aman-dreny fotsiny zany sady raha tsy nianatra koa nge izay amin'ny rahalahy tsy mifakahita taminareo ohatran'izao tena manao aloha nareo ka raha ny fahazahoako azy ny fikarohana nataony dadabe Ratsimba Zafy ny tena netombohan'ny zao fananana izao miampy amin'ny fahaizan'ny papa sy maman nampiroborobo anazy dia zao ny tiako tenenina dia hoe tsy misy zavatra antenaina amin'ny kisendrasendra zany zareo mila miketrika mila miezaka avy eo manampy ianao ny afa raha te ho tafavoaka ianao sur mihitsy lesa rozoky Viva 98.8 tena reraka izy efatra mianata marina dinidimy ambe folo kosa moa tato anaty fiaramanidina foanako nijanona kely nameny réservoir fotsiny dia lasany hoe or zareo mifoaza daholo amin'izay
raha araka ny toromarika no menjay misapanamory fiaramanidina antsika mantsy dia hiaterira afaka minitra vitsy ty jet ty. Ay, nataoko fa tsy ho tonga mihitsy azy tikako. Ohatra ny vetivety kely kosa azako. Oay, glasy fotsifotsy mitomandavana be tokoa nge nitako avy ety ambony ety izany. Dia aiza zany tsika nipetraka amin'izao ka. Dia aiza ho aiza amin'izao koa zany zao misy biby hojerena. Efa misy trano mafana tsara azontsika hipetrarana ka. Efa misy rehetrarehetra ilayntsika ao amin'ny trano eo. Raha mahakasika ny biby indray aloha aleo ilamina dia misesy. Makaina kely tsika androany dia manomboka karapitsy tsika mandehandeha. Anaovy amin'izay ny akanjo mafana nozaraina taminareo rehefa mivoaka ny jet ty manko tsika dia tena ambany 0 degré maripana. Ka raha araka ny leko dia mahatratratra moins 50 rehefa hoe tena mangatsika ty. Andriamanitra, za ve tsy ahafaty? Moins 15 degré hatramin'ny moins 10 aloha ny maripana rehefa volana metoy izao e. Ay, Ary onoa ny sécurité manahoana sao dia mba tokony mitondra fitaovam-pidiana ihany ary sika sao dia sanatria misy biby manafika tampoka na ohatran'izany. Efa nieritreretana daholo izany fa za matahotra lahy. Manana olona manana fitaovam-pidiana afaka hiaro atsikasika. Tena mipoatratroka letsy ah. Atao very ny sakafo ry zareo aza mihafahafa. Misaotra, finina tokoa ty aroso anay ty. Le vary efa mahazatra ihany fa le hena miendrika efajoro ny tena tiako anontaniananao hoe inona zany ty? Henana renina re io inona? Renina? Fa bibinina koa zany. Sa karaza-trondro? Karaza-trondro ao koa ka renina. Renina zany a, reny karazana biby misy tandroka reny. Hitan'ireo le mpitarika sary eo amin'ny Père Noël reny. Zay ngamba mety ahafantarana azy bebe kokoa. Enana mpitarika sary eo amin'ny Père Noël? Iza koa nihinana an'izany? Sao dia verinao fa alika ary zany renina. Hoany rehefa nandalo taty ihany ve dia tsy hinana kosa e. Tena roso zavatra fa raha misy ao ka. Tena tsy teloko ty. Raha ho tereko aza ny vavako ny section vavoniko tena manda. Sa tena reo eo kandoa eto ao fa hikarakarana zavatra fa renao e. Miaiky koa zay ary aloha amin'izay aloha andramana fa loazako meny ikenareo eto fotsiny ty. Fa rehefa aveo kosa aloha tena tsy maintsy asiana revy mba nafanafana amin'ny andro mangatsika be ty. Io henana renina io zao no tena tsara atao brosety. Sao na le tsy raha manaiky. Tena mety zany amin'izay mba afaka mitantara ny an-tanana hoe izay ngeka efa nirevo teo ambony glasy Nendreto koa efa fitiavana te hisotrotsotro zao fotsiny. Trano efa misy klima mampafana be ko mbola milaza fa mangatsika ihany ny sasany. Mba manararoatra rehefa inona koa ary ty e. Sa nenareo tsy mba nalasiaka fifiainana no atao aty fa ibonoka boty fotsifotsiny. Efa ao anaty programa misy lesy zany misy sakafo matsiro no io hoaninareo io ane ao rariva. Izy zava-pisotro sy hirahira ihany koa manaraka ho azy ao anatin'izany ny dihy ao ataotsika. Sura mihitsy lesy bailina. Sura lesy. dia mba asiana mahazatra amin'izay fa tsy henana biby sampona rehetra ty foana na roso io ka. Eny rehefa asiana hena hafa eo mafy any ty zatra henako soso tsara maso tika vo miova kely dia mikolay sala amin'inona nareo. Henako soso tsara maso ny lo be. miomana tsara aloha nareo fa hanao ditongotra maharitraritra anaty lanezy tika rapitso misy afahany andehanana motoneige ihany fa misy tena tsy afahan'le izy mihitsy dia tsy maintsy tongotra nampiasaina. Oe tsy androko sady zany sady za efa ela ny te hanandrana anao an'le sarina anjery amin'ny laneige reny le midabodaboka amin'ny laneige dia aveo manetsiketsika tongotra sy tanana. Afaka manao an'izany tsara ndraika afaka manangana bonhomme de neige ihany koa. Sady ety amiko misy karoty natoraly azo ndre atao orony tsara.
Viva Radio nanolotra ho anao teo biby tsy fantatra anarana, tantara nosoratany Isaac Safira sy Itoko Gerard. Novelomin'ny Petraobelina Faly ary Liva niaraka tamin'ny Sofaniry ary Fifi. Ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Bak Sarano Arvony. Biby tsy fantatra anarana, tantara nantoto sainy maningotra. Renesinao rampitsony toiky.